Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mitaraina ny mpiasa 500 nalefa chômage teknika teo anivon'ny orinasa SPS izay misehatra amin'ny fiambenana. Raha ny fanarahana fahalohany zon'izy ireo no ny fampiatoana azy tamin'ny asa dia nivadika tamin'ny fifanarahana ny mpitantana ny orinasa. Ravaka Randriamanalina sy Mamira Soanevar no mitondra ny sary. Mpiasa avy eo anivon'ny orinasa Service Plus Sécurité na SPS mitotaly 500 izay natsahatra tamin'ny asa no ny fiatoana ara-teknika ny volana Aogositra 2024 teo no mitaraina amin'izao fotoana izao. Mbola tsy nahazo ny tombontsoa samihafa an'izy ireo toy ny indemnité de licenciement, remboursement de jours de congé ary ny préavis. Efa nisy ho izy ireo ny fifanarahana ny arahana teo amin'ny mpiasa ny mpampiasa ary natrea ny mpanara-maso ny asa izany izay nanambarana fa andony zon'izy ireo rehetra ny mpampiasa enim-bolana aoriana nandefasana azy ireo amin'ny fiatoana ara-teknika saingy nivadika tamin'ny teny nomeny ny mpampiasa. Rehefa tany amin'ny inspection de travail zay dia nanaiky izy fa ireo olon'ireo dia tsy afaka anodina ny orinasa zay ny anatin'ny PV-ny any dikan'izany zany dia hoe voaroka zany zay dia ny andro any zay zany hoe tonga ny enim-bolana rehefa vita ny enim-bolana nanatony zay dia hitanareo tsara ilay taratasy nanatona anazy dia niteny izy hoe afaka ionanay ilay chef personnel nameny fotoana zay. Rehefa tonga amin'ny fotoana nefa zay tsy hitana le chef personnel tsy hitana naleny eo an'izay zany zay manontany teny hoe ahoana izy reto zany efa mitona entana tsikelikely rehefa mitona entana tsikelikely izy dia tsy malala zay na any amin'ny tribunal ary dia tsy mahafantatra ny hoe findray izy kanjo mpiasa ihany no nahafantarany anazy hoe ary ny SPS dia zao zay nampiantsonareo satria reo ankizy ireo tsy nandray ny karama ny raha ohatra hoe tsy afaka hanodina ny orinasa zay tokony alohany daholo zany ny solde de compte-n'ilay ankizy zay nge nitadaviny ankizy tsy mitady inona ankoatran'izay ny ankizy. Tsy nanafiny ny ayainy ihany koa ireo andiana mpiasa faharoa mitotaly 20 naroso tamin'ny fiatoana ara-teknika tamin'ny fiandohany ty volana Marsa ity. Izy ireo izay tsy nahazo taratasy ofisialy manala azy ireo ny asany anefa tsy nahazo lalana hiditra ny toeram-piasana intsony. Manaitra ny sain'ny tompony andraikitra moa mba hijery akaiky ny manjoa azy ireo ireto mpiasa ireto.